Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana miona indray amin'ny alalan'izao serasera izao. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Anio dia alarobia ahatsiarovana ihany koa ny fotoana fanaon'ny sampana fifoazana eo amin'ny fiangonana isaky ny alarobia hariva amin'ny 9 dia mba tsy hahafoana an'izany dia izay no anatanterantsika izao fampitana hafatra toriteny ho antsika mpianakavin'ny finoana izao mba hitohizany mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny mpanahintsika satria tsy afaka miara-mivavaka no ny toe-javatra misy eo amin'ny firenena. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo dia hiara-hivavaka isika mialohan'ny hamakiana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra mideranao sy mankalaza anao hatrany izahay, manome voninahitra anao. Atsapanay mandrakariva Tompo fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy manerina izao tontolo izao ny hery ny fahefany ary miatra aminay isan'andro ny fitondranao mahasoa. Misaotra anao raha afaka niaina izahay tamin'ny alina ary afaka mivelona indray ankehitriny amin'ity maraina vaovao sy andro vaovao omenao ity. Dia ho tsaronay mandrakariva Tompo ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao anay. Dia vonoy ny elokay rehetra avao izahay mba tsy miandro ihany no vaovao fa izahay mihitsy no avaozinao sy anaiky ho avaozin'ny fanahy ka hiara-mitsangana amin'i Jesosy Kristy Tompo ary ny hery ny teninao izay hoenona indray ankehitriny dia hanavao anay, hamelona anay amin'i Jesosy Kristy Tompo ka nananay fiavaozam-piainana sady hanoloranay koa ny tenanay ho fanatitra velona masina sy sitraka ao Andriamanitra. Mitarianay Tompo amin'ny teninao raha ovakiny izany dia ny fanahy masina no irenay hiasa hitarika hampahery sady hienona ny hafatra ao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatanay ny vavakay. Amen. Ny mofona ny voalahatra androany indray dia ny epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany 2:10 ny andiny ny faha 12 hatramin'ny 3:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika izany manao hoe: ary raha Kristy no toriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy nisy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo, ary dia ho hita ho vavolombelona mandangany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry eo amin'ny Kristy. Fa raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatr' izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray nisehon'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany. Amen. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia milo ary havana fa verina ho an-tsainao indray fa efa novakina izany tenin'Andriamanitra izany tamin'ny Alahady. Tsy hoe novakina fotsiny fa efa notoriana toriteny tamin'ny Alahady ary izany. Dia toy ny mampatsiahy sy mamerina anio dia manasa antsika rehetra ary ihay no sy handraindray ny hafatra amin'ity anio ity mofinaina ho anao koa izany. Ho aminao hatrany anie ny fahasoavana sy ny viadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Anokanan'ny Paoly ny toko 12 manontolo eto amin'ny epistily ho an'ny Koritianina ny fanazavana sy ny filazanany amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Izany moa ny fototry ny fivavahana sy ny finoana kristianina, ary rehefa dinihana dia nanamarika ny fiainan'ny Paoly manokana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty io ka rariny izy raha miresaka an'izany fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty izany
manerana ity Koritianina voalohany toko 10 manontolo ity. Zavatra anankiroa no entin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny fiainan'ny Paoly, sady entiny izany koa ny fiainan'ny fiangonana, fiainantsika mino rehetra ankehitriny. Ny voalohany dia fanavaozana zany no entin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty eo amin'ny fiainantsika. Manomboka amin'ny 4 Paoly dia miresaka an'izao hoe rehefa nitsangana ny Tompo dia niseho tamin'ny Kefasy izy, dia niseho tamin'ny apôstôly, niseho tamin'ny olona tsy omby 500, ary niseho tamin'ny Jakoba, ary ny farany dia mba niseho tamin'ny Paoly koa Jesosy Kristy raha nitsangana tamin'ny maty izy. Tehiteny zany Paoly manao hoe izana dia olona tsy manahoana, satria lazainao zany hoe za zay ambany indrindra noho ny apôstôly, za zay tsy tonga vorona akory aza dia mba nisehony. Tehiteny Paoly manao hoe olona tsy manahoana mihitsy anefa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo dia izano mba nisehony. Tiany Paoly avotra zany zao dia ny hoe tena mihoatra lavitra noho ny nisehony Jesosy Tompo tamin'ny apôstôly hafa rehetra no nisehony tamiko. Ary rehefa jerena tokoa ny tantara dia zavatra maningana ny tantaran'ny Paoly satria i Paoly ilay nanenjika ny fiangonana, nanao tsinotsinona ny mpivavaka tamin'ny Kristy, dia nisehony Kristy teny an-dalan'i Damaskosy izy dia izay ilay zavatra maningana izay no ambaran'ny Paoly hoe tena zavatra hafa mihitsy miavaka noho ny rehetra no nisehony Kristy raha nitsangana tamin'ny maty teo amiko. Dia hita moa zany amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7. Dia izay no nahatonga ny Paoly rehefa nineona tamin'ny Paoly ny Tompo dia nahavaoziny no vainy tanteraka mihitsiny, ary anarana azy dia nanjary lasa Paoly fa tsy Saoly intsony. Tonga olom-baovao izy satria tsaroanareo hoe rehefa nitsangana ny Tompo Paoly teny ambony soavaly nazerany tamin'ny tany, izay vao natsangany indray. Iny zany lay fanavaozana nentin'ilay nitsangana tamin'ny maty teo amin'ny Paoly ka tsaroan'ny Paoly indrindra. Dia hainao ilay tenin'Andriamanitra malaza hitantsika eny rehetra eny manao hoe hoy Paoly fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao tsapan'ny Paoly ary azon'ny Paoly sy ny ainan'ny Paoly izany fanavaozana izany ka tonga reharehany, tonga fifaliana lehibe tao amin'ny Paoly izany nanavaozan'ny Tompo ny fiainany izany ka tonga olom-baovao izy. Noho izany koa ry havana, ny Paska zany zao raha ohatra isika mankalaza ny Paska, midera noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny Paska, dia ho toe-javatra tahaka izany koa no tsy maintsy ho tsaroantsika. Fankalazana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny Paska, mba miara-mitsangana amin'ny Kristy koa ianao, ary izany ny fifaliana feno. Indraindray ny Paska mantsy dia hoe fialan-tsasatra, fiaraha-misakafo, fifaliana, fandihizana, fa indraindray tsy dia hita mihitsy ilay hoe miara-mitsangana tamin'ny Tompo avy ka fifaliana feno miara-mitsangana amin'ny Kristy no hifaliako tahaka ny fifalian'ny Paoly teo amin'ny fiainany raha natsangany Kristy avy amin'ny fianjerany avy eny ambony soavaly izy ka tena feno ny fanavaozana avy amin'Andriamanitra ho azy. Ny faharoa, ny zavatra faharoa entin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny fiainan'ny Paoly sy ny fiainan'ny fiangonana dia ny fijoroana vavolombelona. Satria nanamarika ny fiainan'ny Paoly ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia nentiny ho rehare zany teo anivon'izay rehetra nandehanany. Ary za mihitsy moa filazantsara ny torino dia ny hoe Kristy maty nitsangana tamin'ny maty izany notoriny tamin'izay rehetra nalehany satria efa maty izy fa natsangany Kristy tamin'ny maty noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy Tompo. Tsika koa rehefa notaniana hoe inona ny vaovao, dia ny malaza zany zao dia inona ny vaovao, fibohana, confinement, satria izany manamarika ny fiainan'ny firenena, manamarika ny fiainan'izao tontolo izao, dia izay zavatra nanamarika ny fiainantsika no maresaka dia iny no tantaraina eo amin'ny fiainan'ny olona. Dia izay ny Paoly hoe nanamarika ny fiainany manokana ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty dia nataony ho rehare teo amin'ny fiainany izany notoriny tamin'izay rehetra nandehanany nitory ny filazantsara. Fa vao maika koa nefa
nampirehitra ny Paoly ny fisian'ny filozofa tao Korinto izay nilaza fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty. Iny andiny faharoa folo hatramin'ny 7 izay vakiana teo no nanazavahan'ny Paoly hoe misy ny fitsanganana ny maty fa na izao azy efa maty fa natsangany ray. Ka noho izany nahoana no lazainareo fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty. Zao zany ny tokony hatongavana ry havana dia ny hoe tsy maintsy ho samihafa ny finoana sy ny siansa, ny filozofia sy ny namany zany. Raha mitovy mantsy ny finoana sy ny siansa, dia izao ny zava-misy tanteraka ilay tenin'ny Paoly eo amin'ny 7:20 hoe raha eto amin'izao fiainan'izao ihany no anatanantsika Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Fa samihafa ny siansa, izany hoe ny fahalalana sy ny sain'ny olona, ary hafa koa ny finoana izay tsinona fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Ny siansa dia miainga eto an-tany ary mifarany eto ihany. Fa ny finoana kosa miainga eto an-tany ary mifarany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany no tokony fantatra ny kristianina rehetra ny hoe tsy hitovy mihitsy ny siansa dia ny sain'olombelona miasa sy ny sain'Andriamanitra miasa eo amin'izay mino ka miainga eto ny fiainany ary mifarany amin'ny mandrakizay. Hoy Jesosy mantsy manao hoe ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary ny Jaona 3:19 dia manazava mihitsy manao hoe mba tsy ho very izay rehetra milo azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny olona ankehitriny ry havana dia tsy maintsy ho tsaroana fa tratran'ilay antsoina hoe materialisme. Materialisme dia tsy mijery afa-tsy izay fantany tsy metehitra amin'izay hitany masony, izay ihany. Fa tsy vitany hoe materialista ny olona ankehitriny fa sady materialista pessimiste, izany hoe izay hitany eo ihany, izay fantany eo ihany, izay takatra ny sainy, izay ananany dia mijanona eo izy. Tsy te halala izay ankoatr'izay izy, ary izay no mahasarotra ny fitoriana ny filazantsara ankehitriny. Mitady famantarana ny olona mba ho voapirofo fa materialista izy izay no tadiavina. Indraindray ny fitoriana ary dia mila irona amin'izany hoe materialista izany avokoa. Fa ny finoana tsy mety materialista mandrakariva, fa ny finoana dia metehitra amin'ilay tsy hita maso. Ny finoana dia mamelona antsika amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Ny fijoroana vavolombelona ankehitriny dia izao ihany hoe mila marina amin'ny finoantsika matoky ilay nitsangana tamin'ny maty izay mitondra ny fiainantsika any amin'ny tsy hitany maso ankehitriny nefa misy azo antoka satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo manome antsika voalohany indrindra fanavaozana mba hivao ny saintsika tsy ho tavela eto an-tany ihany, ary ny faharoa manome antsika ny fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona dia ny fahasahiana hiteny mandrakariva ny hoe tsy niepy ihany ny fiainana fa misy koa ny fiainana mandrakizay izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty hitondra anao amin'izay tena tsara indrindra satria izany no tena fiainana. Dia mahireza ry havana, Tompo hanampy antsika amin'ny herin'ny fanahy masina sy ny herin'ny teniny hitombotsika mandrakariva amin'ny fiavaozana ary hareza antsika amin'ny fijoroana vavolombelona no ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho azo ny voninahitra amintsika ny fiadanany. Amen. Ivavaka isika. Dia isaoranay hatrany anao Jesosy Tompo fa ny fitsanganao tamin'ny maty mitondra anay indray ho amin'ny fanavaozana ary mampijoro vavolombelona anay satria izany ny filazantsara tsy maintsy toriana ankehitriny. Velona ianao ary nizaniza mandray sy miaina izany dia mitoro izany koa amin'ny olona rehetra. Tompo tahio ny fitoriana ny filazantsara eran'izao tontolo izao, fa izao tontolo izao koa dia manana ny fombany sy ny fahaizana dia metehitra amin'izay hitany masony sy izay ananany ihany. Tsy havonjy azy izao tontolo izao Tompo na inona ataonay, fa ianao Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty, ianao ihany no antoko ny famonjena azo antoka indrindra eto an-tany sy mandrakizay. Dia ampio sy tahio mpitory filazantsara ny fiangonanao mba hiazo matsara izany finoana izany ka hahery sy havita amin'ny fihazakazahana amin'ny fitoriana ny filazantsara n'ilay nitsangana tamin'ny maty mandra-piveriny indray etỳ amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao. Dia tahio sy ampahirezo hatrany koa izahay fa na dia tsy afaka miara-mivavaka amin'ny fiangonana azy dia afaka miombona ny atokantrano any mandrezo ny tenin'Andriamanitra izao
tompo ampitombony finoanay, ny herinay, ny fanantenanay, ny tomponay eo aminao Jesoa. Fa na dia misy aza ny toe-javatra sarotra toy izao amin'ny firenena, ianao mbola manana izay hevitra heverana ny firenenay sy ny vahoaka rehetra, indrindra ny fiangonana, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Dia apetraka feno ho ampelantananao ry Jesosy Kristy tomponay, ny fiainan'ny firenena, ny vahoaka malagasy rehetra, ny fiainan'ny fiangonana ihany koa, ary ny fiainana izao izay milofo manao izao fandaharana izao tompo, mba hisy fifaliana, fitahiana, fanambena avy aminao ho anay rehetra, satria ataonay ho fanompona anao Jesosy Kristy, fitohizan'ny fanompona eo anivon'ny fiangonana izany. Dia mahatoky izay Andriamanitra, fa ianao izay efa nitondra anay avy amin'ny fahotana, niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainam-baovao amin'i Kristy, dia mitondra anay mandrakariva toy ny zanaka malala sy mpanompona votana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatahanay ny vavakay. Amen. Aoka ho tanteraka amin'ny seretra indray ary ny tsodrano sy ny fitahian'Andriamanitra izay maefa ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Hitahy anareo anie ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny tompo ary hanome anareo ny fiadanana. Amen. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra ny tompontsika, dia misaotra anao ihany koa nanaraka sy nandray ny afatra ny filazantsara. Misaotra mandrakariva ny teknisianina mahatoky sy mahafatra-po niara-ny asa tamin'izao asa fitoriana izao, mirahasoa anareo. Samy ho tain'Andriamanitra indray raha pitsomeona, raha sitrapon'ny tompo, mareza sy mahatanjary avana. Mandram-peona tompo.